Alakamisy fainina amby roapolo ny volana novambra 2024 manatra ny araba ary mpijery-ajaina dia manasanao zay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teboka maromaro no entina amintsika amin'ity takariva ity ao anatin'ireo matoam-baovao misongadina isany amin'izany ohatra ny faneho-kevitra ao anatin'ny fifidianana loholona tanterahana any amin'ny faraparan'ny taona andry akoatra izay ihany koa entina amintsika ny fahazahoan'ireo olom-pirenena ny taratasy fahafahana mamily fiarakodia amin'ny endriny biometrika ahoana ny endrika isehon'izay entina amintsika ihany koa ny tatitrizay ny sehatra famatsiana solika moa ny antony tena niakara amin'izany vidin'ny solika izany ho an'ny teto Madagasikara nivoaka tamin'ny fahanginany ka nilaza ny heviny momba ny fifidianana andraisan'ireo mpifidy vaventy anjara ny praiminisitra teo aloha sady kandida ihany koa anatin'izany fifidianana izany Andriamatoa Maire Berzika nitondra sosikevitra moa ny tenany entina hanatsarana izany fifidianana izany. Tsy ara-demokratika ary manotoana ny fahalalan'ny mpifidy lehibe ny fanatanterahana ny fifidianana loholona eny anivon'ny distrika ary izarana mpifidy Androsabato amin'ny Borofandatsaham-Bato 590 izay isan'ny commune. Mitaky ny ametrahana amin'ny vato fanatanjahan-bato tokana isaky ny distrika Andriamatoa Jean-Maire Berzika, praiminisitra teo aloha ny kandida loholona any Antsiranana amin'ny anarany Mamimady. Seny indray no lasa fitaovana ampanaovana an'izany kanefa ny seny izay everina fa tokony arofanina tokony mba manaja tsara ny fahalalahana izay tokony ananany dia manjary izy indray no fitaovana anodikodinana ny safidy aneriterenany mpifidy satria efa misy teny mandeha amin'izao fotoana zao atao io mba ahafahana mijery ny mpifidy ahafahana manara-maso azy ary ahafahana ihany koa zany ahafantarana fa ny fidy an-dranona na ny fidy an-dranona ilay mpifidy misy feo ara mandeha fa hoe ny zareo mpitondra ao anatin'ny SVM ony dia milaza fa raha ohatra ka tsy mandatsaka amin'ny SVM dia hosoloana ny maire, hosoloana PDS. Manaitra ny sehatra iraisam-pirenena ny kandida loholona Jean-Maire Berzika. Nanoratra amin'ny communauté internationale, nanoratra amin'ny représentant rehetrarehetra eto amin'ny PNUD, amin'ny ambassade isan-karazany, amin'ny Union Européenne. Ny mba hijerejaro akaiky an'izy io ary ny mba anaovanjareo karazana antso amin'ny senia hiverina amin'ilay décision. Nahitsy ny praiminisitra Jean-Maire Berzika tsy mandeha amin'ny laony noho izy ny fanomanana ny fifidianana loholona nanainga ny senia izy hiverina amin'ny fanapahan-keviny ary ametraka vato fandatsaham-bato iray isaky ny distrika mandritra ny fifidianana loholona.